Hoe izany hoentina amintsika isaky ny alahady ny fandarana ohatran'izao moa izany ny fivoaran'ny fanomanantenan'ny Makido Madagasikara izay na amin'ny lafiny eny an-kianja izany na ety ivelany ihany koa satria dia mbola enjakenjana daholo izay rehetrarehetra izay. Io ihany koa ny taranja basketball izay andray ny lalao raisam-pirenena ny afro basket izany amin'ny volana aogositra. Tamin'ity faran'ny herinandro ity no nitanterahana ny lalao famaranana izany hoe mikarakara faninana izy ireo nanomboka ny 13 volana May ka nifarana omaly asabotsy anomanana izay ekipa pirenena malagasy ho an'ny latsaky ny 12 taona izay nisy ihany koa ny fananana raisam-pirenena ho an'ny skajy vehivavy izay nitanterahana teto amintsika nisy ekipa avy atsimon'Nosy La Réunion anankiray tonga teto Madagasikara miatrika izany lalao ara-pirahalaina izany. L'équipe ny Bitoel manao akanjo manga no nandrombaka ny amboara teo amin'ny tournoi international skajy vehivavy izay nikarakarain'ny fédération malagasy ny taranja basketball nanomboka ny 13 May teo ka nifarana omaly asabotsy tetsy amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina. Ekipa efatra no nandray anjara tamin'ny tournoi ity dia ny Bitoel, JCSA Fandrefiala ary ny ekipa ny Portoise avy aty La Réunion. Araka ny fanazavana Andriamatoa Jean-Michel Laramarson dia no nifangatahan'ny ekipa avy aty La Réunion ity lalao ara-pirahalaina mba hijerena izy ireo ny avy teknika ny mpilalao no nahatonga fikarakarana faninana ity. Ho antsika malagasy kosa dia efa nahafahana sahady nitaratra ireo izay andrafitra ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny lalao nosy amin'ny taona 2014 izao faninana izao sy natao ihany koa lalao fitsapana. Resin'ny Bitoel tamin'ny 577 ny JCSA saika ny fanakaiky-hatrany nisa teny amin'ny Solaitrabe nandritra ireo apaha-efapitaona telo voalohany. Tany amin'ny fidirana faha-efatra farany vao hita onisitaka kitsikelikely ny Bitoel izay nanana mpilalao lava sy tanora. Fanomanana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny latsaky ny 12 taona zazalahy izay hiatrika ny afro basket amin'ny volana aogositra dia nikarakara fananana ihany koa ny fédération izay nifandrindran-dalana tamin'ity lalao iraisam-pirenena ity. Ekipa efatra ihany koa nandray anjara teo amin'izany skajy zazalahy izany dia ny ekipa ny gendarmerie pirenena Fandrefiala Kospenina ary ny ekipa pirenena malagasy latsaky ny 12 taona. Nahafahan'ny mpanazatra tsara nijery ny lesoka mbola tokony ho arenina eo amin'ny ekipa pirenena nifandraisan'izy ireo anjara tamin'ity lalao ity. Ny ekipa ny gendarmerie pirenena manao akanjo manga sy ny ekipa pirenena latsaky ny 12 taona manao akanjo fotsy teto no niatrika ny lalao famaranana ka zareo avy eo amin'ny gendarmerie no nivoaka nandresy tamin'ny isa 7-7 7-7. Raha ivokatra io dia mahabe fanantenana araka izany reto ekipa pirenena malagasy latsaky ny 12 taona reto.